Oui, salama daholo coucou. Ny resaka kely ataoko eto zany de momba ny hoe ahoana ny atao natongavana aty Bekitana zany. Tsy parcours satria efa hitanareo parcours efa hainareo fa manome torohevitra fotsiny zany za hoe za nandeha taty zany nianatra na nianako voalohany kaloha nianatra de za navita fianarana iny nandeha nody tany Madagasikara iny fa nianatra zany zako za nianatra tao amin'ny ENS navita lettre anglaise zany hoe zany ny anglisy efa nananako niala tany de tao amin'ny ENS zany zako ny ataontsika hoe nanaovako sujet de mémoire littérature africaine de rehefa nanao an'le noza nanao an'io littérature africaine io zany de afaka nianatra tamin'ny université taty zay manao littérature ko ny anazy moa oui coco fentry ny aina neny zareo aty moa ny matetika ny langue de littérature zay de mba zay zany ny chanceko hoe za nanao zany efa nalahelo be tokony hanao didactique satria tiako le mampianatra de lasa nanao littérature zany za satria zay nisy de voalohany aloha za tsy tonga de lettre française nataoko fa littérature comparée de mandosindositra an'le matière anglisy foana zako fa tataoko français eny foana zany ny ataoko de farany am'izay rehefa tonga ny hoe avita fianarana de ozy le mpampianatra anay hoe ohatrany tsy littérature comparée tena ataonao ty Ridjeso tena betsaka loatra le cours de français nataonao de ahoana raha étude française le diplôme anao za efa tsy niraharaha tsony fa diplôme de diplôme de bon zay zany nena hoe de aveo zany nanao doctorat fa tsy zay le tiako atongavana androany fa hoe ahoana zany ny atao voalohany zany aloha de mila manova toe-tsaina zany hoe mila amboarina zany atika aloha azonao hoe manana toe-tsaina miady anao manana toe-tsaina manatratra tanjona anao manana toe-tsaina vonina isikina zany anao hiatrika ady ny mandeha ty andafy de ady eny tsy fatako ny sasany fa nena de tena hoe combat tena hoe aforotra ny tananakanjo hoavy ny fanakaviana hoavy ny stress hoavy ny moral milatsaka ambany hoavy ny aretin'andoha hoavy ny hoe sode oui coucou Myriam hoavy ny fanembatsembanana satria tsy azonao atao hoe tsy hiasa kely za aloha fa anomana ny fandehanako any andafy na hoe za tsy anao raharaha kely ato trano fa anomana ny fandehanako any andafy zany hoe étape manokana asa manokana mihitsy zany ny fanomananao an'le izy de mila homaninao ny saina hoe hiatrika ny farany zay mafy anao oui karakory maman Véro hiatrika ny farany zay mafy anao i-surmonter épreuve tsy mbola hitanao ianao tena hoe anao zavatra ataontsika hoe tena andaniny énergie-nao anao zany hoe tena izy fotoana anao zany tena hoe hokivy de satria le zavatra coucou Sonia Razafso le zavatra le mandeha aty andafy raha tsy zay ny olona rehetrarehetra lasa fa ty zany le mandeha aty andafy tsy course de vitesse fa course marathon lavitrezaka zany hoe zay manana persévérance zay manana détermination zay manana ataontsika hoe courage faratampony zay zany raha tsy hoe tonga de omena billet tsy mety koa na tonga de omena billet satria tsy hanao koa nge ny visa mbola eo ny visa donc zany ny saina mihitsy ny tena mila amboarina satria rehefa voamboatra ny sainao matanjaka de fantatry ny univers hoe vonina anao zay asa nazonao tsy hoe andeha za de eny raha lasa moa za tsara raha tsy lasa za tsara aza mandany andro mihitsy fa tena amboarinao zany ny sainao hoe andeha zako io manana fikasana za manomana andeha anohy fianarana andeha anohy fianarana aloha zany tena resaka ko eto za tsy mahay an'le miasa satria iny zavatra hafa mihitsy na mety teneniko ihany koa aloha rehefa aveo ny ataontsika hoe postdoc sy ny opportunité
anaovana recherche ohatra ny ataoko zao zany zay misy tokoa aty. De ny saina zany hoe tsy andeha aty, ianao zany tsy mety mihitsy le hoe andeha hoe hiala an'le mafy be any Madagasikara am'izay zany angamba de mora aty, fa aty tsy mora zany aty. Fa le saina zany, zay zany le tiako voalohany numéro 1, mindset. Zay le izy, apetraka anao tsara zany ny sainao, satria tsy attirer ny opportunité raha tsy mivonona aloha ny sainao. Zany nataoko hoe 13 ans zany zako ny teo tonga ministra. De nataoko tao an-tsaina foana iny. De mijery tsara za hoe ohatry ny ahoana daholo ny zavatra tao. De nandrasako efa 41 ans za vao lasa ministra. Mila patience zany ianao. Mila persévérance, mila détermination hoe tia le zavatra ho ataoko. De manamboatra saina zany ianao aloha. Vonona tsara ny saina ve? Vonona tsara ve ny saina hoe andany fotoana, andany rondo, andany énergie, andany vola possible, satria misy zavatra mety imprimenao, mety misy zay zany aloha ny saina. Ny zavatra faharoa zany, raha resaka amerikanina moa zany nenany tena mba haiko, le anglais. Tsy hoe mahaihay fa tena ataovy zay ahaizana azy. Eto za miteny anareo le manana diplôme reo, tsy sarotra noho ny nianaranareo tany amin'ny université, manana bac plus 4, master, licence, doctorat, tsy fatako médecine, tsy sarotra noho io ny anglais. Za tsy miteny hoe mora, tsy mitovy zay, fa tsy sarotra tsy ho sarotra ny inona mo, tsy ho sarotra mitovy le zavatra nianaranao, raha ingénieur zany ianao, raha dokotera anao, de tsy sarotra noho izany ny anglais. Raha navita fianarana anao, azonao atao tsara mahay anglais. Rehefa mivonona ny sainao hoe ataoko haiko ty. Ary le izy tsy mianatranatra fotsiny, fa tena mifonsa. Manao investissement anao na amin'ny fotoana na amin'ny vola. Mianatra anao, satria misy testa enjehana. Na TOEFL io, na Duolingo io, na IELTS io, sy testa isan-karazany zay tsy azo anaovanao risoriso. Tsisy, fa tena hoe fahaizanao zany. Ny anglisy zany de io tsy le anglais we I am very good and blah, 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 and you know what, you know man, tsy zany, tsy reny, tsy ny migesta, miteny, tsy hoe actually I was like good morning everybody, tsisy. Inkara iny un 5e, tsy le migesta, tsy le charme, satria tsy examen speakerine ty, tsy examen ilaina i charme amin'ny vazaha io. Examen basé amin'ny writing, manoratra, soratana daholo sy ny compréhension sy ny analyse. Zany hoe mianatra anao sady mila mahafehy ny fanoratana no mahafehy ny ambava. Le mahafehy tiako tenenina eto, tsy hoe misosasosa, tsy zay, tsy misosasosa. So, good morning everybody, my name is Rijasu and I am an assistant professor and I would like to tsy zay, fa manahoana ny grammaire anao, manahoana ny vocabulaire anao, manahoana ny structure en phrase, manahoana ny temps rehetra, hainao ve misy listra ao hoe inona daholo ny temps rehetra zany mila voafehinao ny structure na phrase ny verbe irrégulier fotana mafaty raha mandiso an'iny, ienartsenjery, to begin, began, began, to be, I was, been, ienartsenjery reny. Tena hoe mianatra zany, tena hoe mianatra zany ianao amin'le anglais. De misy testa ataontsika hoe fanandramana ao amin'ny internet, de manandrama itsapahanao ny niveau anao. Ao amin'ny TP aloha mampanao
TOEFL raha tsy diso zao, de mandovola koa io zany ohatran'ny DELF sy DALF reny, de io no hitsarana ny fahaizanao. Tsisy dikany ny certificat arry à gauche à droite devant derrière. Veriko tsara, tsisy dikany ny certificat devant à gauche droite devant derrière raha ty États-Unis, de tsy mila certificat anao fa testa irery ihany résultat ny testa irery ihany. Kazalany fotoana akory, tsara ny mahazo certificat ho an'ny fahaizanao, ho fanomananao anazy. Fa tsy certificat hoe alefanao aty amin'ny université de hoe iny anao fa voaray hianatra, na hoe rehefa anao amin'ny toeram-piasana de iny anao voaray hiasa. Testa examen irery ihany. Anglais zany io, mila voafehinao ny manoratra. Io zany manomboka amin'ny voalohany rehefa mampianatra cours ny olona, cours particulier, de ny zavatra mila hay voalohany zany de hoe mombanao. Hainao ve mitantara ny mombanao? Tsika gasy monko ny matetika momba n'olona ny tena tiatsika hay fa tsy momba ny tenatsika. Zany hoe hainao tsy hoe je m'appelle Ridjassou, j'ai 2 frères et une sœur, j'habite en Tanimalandy. Inona raha iny olona zay habitenao? Inona raha iny olona zay 2 frères et une sœur anao? Tsy zany, fa iza ianao, inona ny culture anao? Inona le mampiavaka anao? Ahoana natadiavan'olona anao? Inona ny zavatra nianaranao? Inona zavatra tianao atao? Te ho tonga inona anao? Zay le présentation. Raha mbola tsy hainao miteny amin'izay miteny anglisy, sy manoratra an'izay miteny anglisy, de ianaro fa mbola tsy tara. Ny zavatra ataonao voalohany raha miresaka amin'olona miteny anglisy anao de ny mombanao sy ny culture anao sy ny background-nao. Hoe nianatra inona, ohatra zany. My name is Ridjassou Andriamanan. I am an assistant professor of applied English at the University of Mahajanga, Madagascar. My research investigates the intersection between foreign languages and cultures. Because I grew up in different cultures. My mom is from the Highland culture and my father is from the Timiet tribe. So I would like to see how my identities, my culture affect how I learn foreign languages. My dream is to be able to make a difference in the world by sharing my knowledge and my cultures, so that people are proud of who they are and where they come from without any oppressive thinking. Zany hoe inona zany le tanjona tianao atongavana, iza anao, zay ny tadidin'olona aminao hoe wow, zao zavatra tadidinareo teo. So zany teny hoe tsy mety ny papako, de hoe mamako avy any afovoantany. Zay na tadiavan'olona anao de inona zany le izy, fa tsy hoe mipetraka Tanimalandy manambady inona raha indry zareo an'izay baban's enfant e. Tsisy ilaindreo amin'ny baban's enfant mihitsy hoe je suis marié, j'ai 46 ans. Gaga olona raha zany nataonao. Tsisy rendez-vous manaraka tsony vazaha. Raha ohatra anao zany hoe tonga avy any miresaka de hoe za io monko ny malavy any Madagascar de ny dadako de Jean-Cri ny anarany de mamanay Angelina, de za manana zandry anankiroa, ray Rasazy de ray Ranja, de zay zany antena ananay zany de zay ary Tanimalandy. Hitanao trano ipetrahanay ary vazaha tsy hainy akory zay Tanimalandy na Majunga zany tsy hainy. De anao zany mila mahay miteny le mombanao, hoe inona ny fanirinao, inona ny ataonao. De le mombanao io tsy hoe te azo vola be, hain'olona zany hoe ny vola manaraka ihany, fa ny tena mila ataonao ao zany hainao miteny de hoe inona ny recherche anao, inona zavatra mahaliana anao. De ho anareo zay ohatra hoe bac plus 3 sy 4 manomboka manao mini mémoire angenareo e, de iny atao hoe iny recherche nareo, intérêt nareo iny zany ny focus nareo. De inona ny nataonao fa naninona anao nifidy. Ohatra zao ny anao hoe za nifidy ny langue satria tiako zany ny culture, tiako zany ny mizara ny momba ana, de tiako koa ny olona mba hirearea momba ny anazy. Zay nge problème tsika gasy io e, tsika complexé amin'ny momba tsika. Averiko tsara, tsika complexé amin'ny momba tsika. Tsika menatra mihinana trondro maina
raha tsy hoan'ny aty andafo mamoamoaka hoe ito misy trondro maina sy flan maika. Fa rehefa sardine dia aboaboaka. Rehefa hoe mokary sy mofo gasy sy koba tsy avoaka. Fa rehefa hoe pizza dia ity neto. Rehefa ronanana dia efa namboarina le saina hoe lokan'olona mafiady zany. Fa ny lokan'olona mpanan-karena dia henan-kisoa, akoho, vorontsiloza sy ny saosisosy sy ny menamenaka. Hitanareo zany efa misy zavatra mipetraka sahady zany ato hoe ty tsara, ty ratsy, dia le momba antsika le tena fiainantsika mihitsy. Menatra anao raha hoe vary ny atao, za tsy hanao vary kosa fa anniversaire aveo dia mbola hinam-bary, tsy alova hoe paty. Azonareo? Dia ny antony mahatonga antsika ohatr'izany dia any am-pianarana any tsy voizina le resaka culture. Zany hoe rehefa manao devoir ny ankizy dia devoirana imaginaire, devoirana utopie ny atao. Zany hoe devoirana imagination anao hoe aiza ny tianao ale, fa tsy manao ny réel atsika. Ny réel atsika dia tsika rehetra samy manana ambanivohitra, tsika rehetra samy mihinana vary sy laoka, tsika rehetra samy mipetraka amin'ny trano, ohatra ny any Majunga tsisy lakozia fa rianjoro trano ry anao fa trano efitra ray no tena ipetrahan'ny olona. Kanefa dia rehefa manao devoir dia milaza ohatra ny hoe any an-dafy daholo. Dia noho izay zany dia tsy afaka mi se présenter tsika, tsy afaka mirearea amin'ny momba antsika fa afempenina. Dia ny anany devoir mpianatrako dia efa hoe tadiavo ny culture anao, antanio ray aman-dreninao hoe inona ny fomba ataontsika dia zay no taonao aty voalohany aty amin'ny université, ataovy zay aizanao miteny an'izay miteny anglais. Zay ny mpianatrako voalohany. Dia donc zany ianaro io resaka culture sy mombanao io. Dia faharoa zany zay averiko tsara, raha nomana ny dioaka aty Amerika zany voalohany indrindra anao amboarina ny toe-tsaina hoe hiatrika ady, mila mafy be zany satria mila vonona ny saina ary tsy mila kivikivy. Ny faharoa zany dia fantaro ny mombanao, ianaro tsenjery ny se présenter ambava sy antsoratra ny mombanao sy ny culture anao sy ny zavatra nianaranao, ny recherche anao, ny intérêt anao zany hoe inona ny zavatra tianao. Raha anao chef de cœur teneno eo satria tsy ny olona rehetra mahay mampianatra hira. Raha anao mpanao basket dia nanao inona anao dia hoe na membre ny nanao inona sy afro basket anao, ataovy ao. Raha anao nanao scout, ataovy ao. Raha anao mpitarika fikambanana, ataovy ao. Zay zany dia mila hainao miteny an'izay ambava sy antsoratra. Dia fahatelo mifandrindran-dalana amin'izany, amboary le CV. Amboary le CV hifanaraka amin'ny CV an'le firenena tianao andehanana. Dia le CV resaka eto zany nena zao CV américaine. Jereo ataovy ny Google hoe ohatra ny ahoana, tsisy date de naissance any ety, tsisy sary. Satria tsy raharandreo na firy taona anao na firy taona na ohatra ny ahoana ny soranao, tarenao ao tsy ilaina. Dia ataovy mitovy amin'ireny ampidiro daholy ny éducation anao, ny expérience anananao, dia tsy tanisaina fotsiny. Fa ohatra zany ianao miteny hoe présidente ny fikambanana avitra, inona daholy le nataonao ao, dia asiana verbe d'action hoe manoratra ny statut, verbe d'action fa tsy hoe tena mahay, non, verbe d'action ataonao ao hoe ohatra hoe bénévole tary amin'ny association zao, dia inona daholo asiana telo farafahakeliny verbe d'action. Zany hoe ampidirina ao amin'ny CV zany ny expérience professionnelle sy ny expérience associative na inona filazan'izany amin'ny volontarianao sy ny bénévolat rehetra zay nataonao. Dia aveo koa tsy adininao ny loisir anao. Inona moa dikan'ity loisir ity? Ny anazy ataoko ao hoe zumba ny loisirako, ataoko ao hoe mamaky boky ny loisirako, ataoko ao hoe manoratra ny loisirako, ataoko ao hoe manao danse sy muzika satria za tena tia mandihy. Dikan'izany zany hoe raha matoa apetraka anao ao zumba dia dikan'izany ozy ny mpampiasa zany ety sy zay olona andrainao hoe mikarakara vatana izy. Raha apetraka anao ao ny muzika
de dikan'izany hoe ty olona ty rehefa stressé de mozika ny namany, manana issue zany izy fa tsy tavela ao amin'ny stress. Raha ataonao hoe reading, mamaky boky, dikan'izany zany hoe olona ty tsy le olona fitetaka amin'ny télé eo fotsiny. Raha manao hoe writing, manoratra, de dikan'izany ty olona ty manana imagination, manana pensée critique, satria ny fanoratana dia tsy misaraka amin'ny fieritreretana. Anao tsy tonga de manoratra zany, fa tonga mieritreritra aloha anao misy réflexion. De ny loisiranao zany de tokony ampidirinao ao amin'ny CV-nao. Raha ohatra ka tianao mampiseho an'le personnalité, miomana anao, fa tsy hoe tia manao inona fotsiny anao satria azony antanina aminao iny amin'ny entretien. De dikan'izany mbola tsy tara zay tsy manana loisir, mitadiava loisir, zay tsy mbola nanao asa bénévole na volontaire, manaova an'izany. Fa io de tena misy dikany be aty Amerika. Zay zany ny resaka CV mazava ho azy, tsy mandeha tsy tenenina tsony ny CP sy ny BPC sy ny baka, tsy ilaina tsony, fa tonga de raha baka mo farany ambony anao de tsy maintsy atao. Fa tsisy manao CP sy BPC tsy atao ato amin'ny CV zany. Vita iny, de ny zavatra anao manaraka ny lettre de motivation na ny cover letter zany na letter of statement. Mba soraty ao hoe inona mahatonga anao te hianatra ty andafy ety, inona tena ianaranao aty. Ay centre d'intérêt filazana zany, inona tena tianao aty, ataonao aty. Tsy amin'io zany de tsy maintsy ampifandraisinao hoe inona aloha nahatonga anao nifidy an'le discipline misy anao. Zay zany le lettre de motivation. Inona nahatonga anao hifidy an'io discipline misy anao io. Misy anecdote kely anao. Hoe ohatran'ny anahy zany zao hoe za de tena nanomboka dimy taona nefa tia mampianatra. De rehefa aveo za afaka baka, nanao examen tamin'ny concours tamin'ny UNS fa tsy afaka de nanao anglais tany Ankatso, de rehefa aveo namerina ndre mandeha za, ni insiste zany za 2 fois vao afaka UNS, zany midika hoe tena tiako tokoa le asa fampianarana. De nanatra langue za satria za ny français fa mba hitako hoe eo de tsy afaka mandeha lavitra nefa za am'le français, de zay nanapiko an'le langue anglaise. De vita ny fampianarako anglaise de za nefany haiko de te andalina ndray zany ny frantsay. De zay nahatonga anahy naka étude française satria ilaiko any Madagasikara ny fahaizana miteny frantsay. De ho an'ny doctorat ndray nanao doctorat en éducation za amin'ny fampianarana teny vahiny satria sady mahafeny anglais za no mahay ny frantsay ary koa nanao ny espagnol sy ny allemand. De ireo langue reo zany no tiako ampiasaina hoe ahoana ny fomba fampianarana an'izy io any ampianarana. De zay nanaovako recherche, zany hoe mifandray zany le passé anao sy le présent anao. De inona zany tena tanjona anao, ny tena tanjoko zany de ny zavatra hitako hoe ny culture n'le apprenant dia tsy voaresaka loatra rehefa mianatra langue. Rehefa mianatra langue française anao de culture frantsay ny voizina mafy. Rehefa mianatra anglisy anao de culture américaine sy anglisy ny voizina mafy. Satria zay le taloha. De za zany no chercheur teto ambonin'ny tany no nilaza hoe rehefa mianatra langue de ampiasao le culture an'le olona local. Zay mampatonga na miresaka foana momba ny culture satria zay le teoriko hoe mila ampidirina ny kolotsainan'le olona, de am'izay tsy endrika fanjanahantsaina le izy. Am'izay tsika mba fiera hoe mihinana an'izany mokary zany, godrogodro zany, mofokida zany. Fa tsika nge menatra ohatrany hoe ratsy reny, fa ny pain au chocolat tsara, croissant tsara. Zay le fanjanahantsaina tsy tonga ato amintsika de noho ny fampianarana miperpetuer an'izay. De zay zany le mila hainareo hoe manazava soraty zay hoe naninona anao ny lasa ingénieur, naninona anao ny lasa dokotera, naninona anao ny lasa sage femme, naninona anao ny lasa mpampianatra. De inona nataonao nanomana an'le cursusnao io, inona ny zavan-tranga, de am'izao fotoana zao te haninona anao. De rehefa mahazo an'io anao, rehefa tonga ty anao zany hoe hianatra na anao formation, inona ny vokatra hoentinao ho an'ny firenenao, inona ny impact tsy amin'ny firenenao fotsiny fa ho an'izao tontolo zao.
amin'io discipline misy anao io. Ohatra zao nenay discipline ny langues étrangères sy ny éducation, de nenay le fanteneniko teo hoe noho ny recherche nataoko, noho ny zavatra noho za lina sy fiera am'le cultureko sy ny fiaviko sy ny mombana rehetra, de tiako ny olona rehetra zay mianatra langue mba ho irearea amin'ny culturany sy afantatra ny hafa. Zay zany tanjonako. Ny olana tsika tsy manaiky an'io hoe tsy miresaka momba ny tena momba tsika, de complexe, efa voatiny saina, efa voapempo zany hoe ny resaka fiainanao any an-trano aza hoentina ty ampianarana. De tena ny contreko hatramin'ny farany zany hoe nenany sekoly de mivoy ny fiainana any an-trano. De eka, de mila tsy vitany mafantatra nenao zany anao fa mafantatra nen'olona, fa ny atsika contraire, ny atsika gasy pingapinga mihitsy hianatra nen'olona, pingapinga mihitsy angalataka nen'olona, fa ny atsika tsy voizitsika, ny atsika tsy voizitsika satria menatra, za tsy menatra, je suis fière, efa teneniko foana hoe ny karazanay de tena mahafiera satria misy fomba ao tsy hainareo. Zany fomba tsy mety zany de tena misy zavatra manana maizy azy hoe ohatrany ahoana. De anao zany fiera, tsisy mifidy ny hoe inona ny toerana, inona ny culturany nge, efa zay anao de iny tsy afaka hovainao, na iodika vianao na iodika vanana, na mody vendrana anao, na mody manaratsy an'io momba anao io anao foana. De zay le tsy mahatavono, ary de ny tena zavatra loza. Rehefa tonga ty andafy zany anao, raha vao anao tsy manaja an'ilay firenena voalohany poiranao, tsy atokisan'ny vazaha anao. Ahoana moa firenena voa hainao firy taona ve ty, de ty indray nasandrasandratra anao, sy zay itiavanao de aratsianao ny anao. Tsizy, tonga de tsy manana ajany anao, tsisy respect amindreo, satria hoe iza ny olona anana tsisy identité, tsisy fototra anao, tsisy olona tian'izany, fa anao mila manana fototra ary mila mahalala alohany anao andeha andafy zany. Ienaro le culture momba anao, tsy Madagasikara en général fotsiny, iny moa fa mandeha ho azy, fa le momba nenao culture anao, ienaro ny mitantara anazy sy miteny anazy ny lafy tsarany, fa tsy ny lafy ratsiny foana, fa ny lafy tsarany, hoe inona zany anao. Anao tsy ho vazaha mihitsy na de vazaha taratasy azany, oka aloha zay azava. De zay ny olana, tsy ajainy vazaha tsika raha vao tsy manandratra ambony amin'ny Madagasikara. Fantatra hoe mahantra izy io, fantatra hoe misy fomba ratsy ny olona tsika, fa zany tsy anakaranao ny firenenao, hoe potipotehanao ve ny pasportnao gasy de milaza hoe vazaha amizay anao, tsy zany le izy. De ienaro zany ny momba an'izay, mianatra ny culture zany anao, ny momba anao, de amboarinao ny lettre de motivation anao, misy an'le hoe ahoana nahatonga anao teto. Ny antony anaovanao an'izany de indraindray zany misy an'le ino moa zany prospectus na recherche ho an'izay anao doctorat sy ny master, hoe inona le zavatra ataonao recherche, de ny recherche ny prospectus iny zany miainga avy amin'le lettre de motivation efa nananao. Zany hoe zany naiza zany misy anao de manana version kely anao momba ny tenanao sy ny culture anao sy ny zavatra ianaranao, de manana version lava koa anao eo amin'ny 5 page eo, de manana version adiny 2 anao rehefa mitantara amin'olona hoe ohatrany ahoana ny momba anao. Tsy mitsotsoka foana anao rehefa misy vazaha manontany anao hoe ahoana tsara moa nahatonga anao nanao an'izao, fa mila azavainao, mila maîtrisenao, de mila miteny rery mihitsy zany anao rehefa manomana an'io, mila miteny rery. Rehefa misy milaza momba ny anao de atao ahoana momba ny Madagasikara, eny misy fe momba Madagasikara, ratsy momba Madagasikara de fe, de zany tsy maintsy anomananao momba ny tsara hoe zany Madagasikara zany nge ka manana espèce na orchidée zao 1000, manana torapasika mirefy 5000 km, de manana afaka manao plage anao any, afaka manao kitesurfing, afaka manao plongeon, afaka manao catamaran. Anao zany teny tsara hoe afaka mandray touriste, satria raha vao manaratsy anao de ahoana moa anao manaratsy any Madagasikara de anao vetriretindreo tsy hanaratsy any Amerika. Zany miteny, zay le tsy mamety an'le mifosa olona. Raha anao mifosa olona
amason'olona anankiray de tadidio fa mety ho fosainao koa iny olona iny avy eo, de tsy mety zany zay. Enao tsy mila miteny zavatra ratsy na momba ny hafa na momba ny firenena, tsy mila manaratsy mihitsy koa anao, un point c'est tout. Za zany zay hoe miteny fenao zavatra hafa zay, fa hoe manaratsy hoe tsy avitra tsony mihitsy le firenena, fa zany eny aminay nge ohatran'izao de anao mitanana de hoe anao zany avy any amin'ny firenena tsy avitra, dikan'izany anao tsy avitra koa, donc zany zay tsy andray olona tsy avitra. Azonareo le izy zay logika. Raha anao avy any amin'ny firenena tsy avitra, ianao miteny zany Madagasikara zany nge ka ohatra zao tena misy mpangalatra misy ana, de vao manodidina anao reo tonga de mail koa reo sao de mba hangalariny ty koa ny entanay. De fidifidio ihany zany le izy. De vita zany zay ny lettre de motivation, ny prospectus hoe inona ny zavatra ataonao recherche, inona ny tokony tombontsoa hoentin'io. De le izy tsy hoe anao te ho tonga ty andafy, tsy hoe anao te ho azo diplôme, tsy momba anao le izy, fa momba andreo inona ny tombontsoan'le firenena vahiny andray anao. Zay mila ataonao mazava tsara. Hoe inona raha mandray anakanareo, de reto ny contributionko, reto ny anjara biriky hoetiko anatsara ny université nareo, anatsara ny firenenareo, anatsara ny communauté nareo. Mila hainao zany fa tsy za mila juste andeha hiala ny Madagasikara fotsiny mafy loatra ny eto amin'ny tanàna tsy mety mahita asa ka de za andeha asa. Reo ty zany tsisy mahay fa anao foana mahay, tsy zany. Mila ataonao amilendalenda mihitsy reo hoe za manana an'izao, de zao ny ataoko amin'io fahaizako io, reto no hoetiko ao aminareo, de lasa mahay an'izao ny ankizinareo. Ohatra zao eto amin'ity misy anaty de za miteny hoe te ampiseho anareo fomba fijery hafa za. Ny fomba fijery hafa tsika malagasy de tsika malagasy culture orale fa tsy culture écrite. Ahoana zany culture orale zany? Mémoire zany ny atsika ny miasa, ny kabary, ny ina moa izy teo, ny angano. Reo tsy manao an'izany ety, tsisy an'izany ety Amerika. De ahoana ny fandraisan'ny culture orale sy ny culture écrite? Ahoana satria zany ny ainan'izy roa za. Noho za gasy de mahay ny culture orale, fa noho za nianatra taty nanao doctorat de mahay ny culture écrite. De ampilendalendainao reo hoe reto daholy ny zavatra hoetiko, de ny mpianatra anareo ampianariko zavatra manao an'izao, perspektiva hafa, mahazatra, miala am'le mahazatra, tsy mitovy am'le efa hainy. Inona zany ny apportnao? Zay le izy. Raha tsy fantatra anao zany hoe inona ny zavatra hoetinao, de efa amboamboarideny zao hoe inona lay apportnao, fa maninona reo ny andray anao, fa maninona tsy olo-kafa. Tsy anao rery ny mahay any Madagasikara, tsy za rery ny mahay any Madagasikara, be de be bobaka, maro ny olona mahay, fa inona le mampiavaka anaka, inona le zavatra hoetiko, inona le anjara biriky hoetiko ahatonga andry zareo olina. De io zany tsy tataraina fotsiny, tsy tanisaina, fa describe, show not tell, atoroy, démontreo fa tsy tenenina. Asa nazonareo tena démontreo, de mamaky an'ireo taratasinao reo ve ny olona, mamaky an'ny lettre de motivation anao ve de misy sary mivoaka any an-tsainy, sa hoe tsy azony mihitsy le zavatra teneninao. Raha vao tsy mimagine le olona fa zavatra tanitanisaina fotsiny le ataonao, de tsy mandresy lahatra zany. Ty zany fandresen-dahatra, ty le opportunité ako ty tena olona be de be, misy ambassadeur raha ny mahazo an'izy ty, ambassadeur na firenena kafa moa zany ny tiako tenenina. De mifaninana anao, mifaninana, tsy zavatra tonga de omenanao zany, fa dossier ny alefa, de move le dossier nao mafonja. Le mafonja tsy fitataraina hoe nahazo maîtrise am'izao za. Non, ny mafonja de hoe nahazo maîtrise amin'ny lettre française za,
de ny nataoko de nijery ny impact ny éducation amin'ny statut des femmes africaines au Cameroun sy au Sénégal. Ka ny hitako tam'izany de ny vehivavy na inona diplôma ny eo amin'ny fiarahamonina africaine dia mbola jerena hoe ambany foana izy, indrindra amin'ny sehatry ny ao atokantrano zany, mbola ny lehilahy foana no midomine. Zay le izy, satria ny aty zany rehefa fa ohatra ka fa mahazo diplôma anao de afa mihitsy ny toeranao ao an-trano. Amin'ny Afrika amintsika zany tsisy miraharaha zay diplôma anao zany ao an-trano, vady anao, un point c'est tout. Vadinao tsy miraharahanao an'izany, tsy miraharaha an'izany. De zay zany le izy hoe inona le recherche nataonao, iza anao de inona, de zany tian'olona ho hita le mampiavaka anao. Tonga tenao tsy geste amin'ny teny anglisy tsony hoe mpianatra andry zareo aty, tsy ilaindreo zany, tsy teny anglisy, fa inona le discipline anao, ingénieur ve anao, dokotera ve anao, de inona le zavatra mampiavaka anao e, de inona ny apportnao. Hainao ve manoratra an'izany amin'ny teny gasy, hainao ve manoratra an'izany amin'ny teny anglais, hainao ve manoratra an'izany amin'ny teny français. Atao fa ilaina daholo, satria raha mahita olona frantsay tampoko anao aty, fantatry ny olona hoe zany Madagasikara zany miteny frantsay, de zanao hoe en fait j'ai pas préparé ça en français parce que là on est aux États-Unis et je m'entendais pas, et ben du coup ianaro daholo am'izay teny ianaranao rehetra momba anao, satria mety mahita olona anao any de iresaka, de mety iny zay le réseautage, zay le network, de ianaro daholo zany rehetrarehetra zany omaninao. De jereo am'izay ny université hoe aiza ny mety misy opportunité ho anaka, aiza inona le zavatra tadiaviko, satria rehefa navita andreo rehetrarehetra reo anao tokony efa mazava ny zavatra tadiavinao. Dika zany raha andeha hianatra ty andafy anao na andeha hiasa ty andafy, tsy misy hoe zay asa misy any fotsiny tsisy an'izany hoe anona de za te hihinana foana, omen'olona sao bakaka ao, aiza koa isy an'izany. Rehefa noana anao de zavatra mba tiako hoanina zany, zavatra mba masirasira, fa mba zany ny ilain'ny vavako makirakira, zay mba mame, fa tsy hoe zavatra misy eo iny am'izay anao omen'olona zavatra tsy foaninao, tsy mety. Le zavatra tadiavinao zany mila précise, fa za tsy miteny zavatra ray ihany, fa afaka maromaro zany le zavatra ilainao. Ohatra zany, nenahy zany zao mety amin'ny nenahy raha resaka Africana Studies na étude africaine, satria za nianatra littérature africaine, za mijery Madagasikara en tant que Afrique, za tia ny zavatra ny olana aty Afrika zany. Donc étude africaine zany na ny Africana Studies mety amina ny langues étrangères, satria reo langue be de be haiko reo, haiko ny momba anazy hoe inona, de mety amina na français fotsiny na anglais fotsiny, mety amina ny éducation, mety amina ny resaka culture, ohatra hoe amin'ny département ny communication sy culture zany, de oui sao bakaka mety aminaka iny, de inona daholo le mety aminao. Tsy mandainga ialao ty mandaingandainga amin'ny CV ty, tsy mety. Raha vao mandainga anao, raha vao misy triche zany le étape ikarakaranao mandeha andafy, raha vao misy zavatra lainga de tsy lasa lavitra anao, satria ho kobo anao ho trengo, de hoay zany inona indray, ataovy le zavatra marina fa tsy olana zany. De tsika tsy mila mandainga, fa mila mieritreritra tsara anao hoe ty, tsy hoe polyvalent anao, fa farambetsaka anankidimy, farambetsaka, fa tsy hoe milaza mahay an'ty, fa zao ny fahaizanao mampifandray an'ireo zany ny zava-dehibe. Ohatra hoe ohatra zao nenahy hoe samy hafa nenahy ny CV-ako am'ireo zavatra tanisaiko reo, tsy mitovy. Za efa manana CV mivonona momba an'ty, momba ny raha vao hoe lettre française na anglaise le izy, de hafa indray raha hoe langues étrangères, hafa indray raha hoe littérature, hafa indray raha hoe Africana Studies, hafa indray raha hoe éducation, hafa indray raha pédagogie. Nenahy zany le pédagogie anti-coloniale sy anti-oppression nenahy, de samy manana an'le izy, de ataonao vonona daholo reo. De raha vao miresaka an'izao le olona de reto ny élément ho teneniko am'le izy. De ny aty zany misy interview, manao zoom reo,
manao interview, ianaro zany dikan'izany ny teknôlôjia. Raha mbola tsy manana compte Zoom anao, manokafa. Raha mbola tsy mahay mampiasa Google Meet ianao, ianaro zany. Raha mbola tsy mahay présentation PowerPoint, ataovy. Ianaro satria manao le Zoom anao de manao partage na écran. Ianaro mandehanany amin'ny cyber manao an'izany. De ny zavatra tena en vogue zao zay hozaraiko manaraka eto fa mbola hojereko fotoana. Dans 4 minutes za tsy maintsy mandefa fa misivy zao. Mitara eto reto sakafo ato amin'ny anina reto. Ny intelligence artificielle. Zay zao ny en vogue. Mbola hozaraiko satria nanao formation an'izany zany zay taty hoe ahoana ny fampiasana an'io intelligence artificielle io. Raha mbola tsy mahay an'io zany ianao zao de dikan'izany mbola tsy vonona amin'ny taona 2025 ianao. Ny olona mila olona mahay teknôlôjia. Ny teknôlôjia de tsy maintsy manana adresse email, tsy maintsy mahay mikirakira ny internet, manao recherche amin'ny Google, même naviguer plateforme na fampianarana na ny LMS, Learning Management System. Ianaro ny zavatra rehetra momba an'izy fa tsy hoe Facebook eto foana. Mba mandehana amin'ny cyber de mba jereo hoe ohatrany ahoana ny ordi, mahay mitape tsara ve ianao, mahay manao Word, mahay manao Excel ve ianao, mahay manao tableau, reo ny base, mahay manao présentation mampiasa PowerPoint ve ianao, mahay micréer le izy, ahoana izy raha asina mozika ao anatiny, ahoana izy raha atao mandeha tonga de continue le ohatrana pôzina film reny. Ianaro zany. Misy olona afaka mampianatra an'izany raha mandeha amin'ny cyber isanandro anao herinandro de mahay an'izany. Raha vao tsy mahay teknôlôjia zany ianao de tsy tafa mihitsiny. Tsisy hoe za te andeha an-dafy. De farany 2 minitra sisa tsy karapanondronao ny andehananao aty an-dafy. Mila passeport anao. Alaivo ny passeport aloha na hoanina tsy hoany. Alaivo ny passeport. Alaivo ny passeport. Antanio ny dossier angono tsara daholo ny zavatra de manangona vola. Ataovy ny passeport. Satria tsy vonona anao raha vao tsisy passeport de tsy vonona. Ahoana moa ny anatonana opportunité anao? Anao olona te handeha nefa na passeport raha tsisy. Tsy maninona mihitsy tapitra ny 5 taona lany daty iny, avoazy indray. Avoazy indray, hitadiavo hevitra hoe hoaiza anao, inona aiza manomeza anao firenena anankiray rehefa tsy mahita de ataovy na Komoro. Tsy maninona mihitsy n'izany. Ataovy ny passeport. Vonona zany ianao dikan'izany. Fa tsy hoe za aloha tena miandry le opportunité mihitsiny. Tsy mila aubergement zany vao mahazo passeport. Tsisy le taloha iny fefa namboarindry zareo. Tsy mahazo aubergement nge anao raha tsy mila passeport e. Tsy mila an'izany. De zay natao hoe Komoro natao fa anao angamba teny hoe any France anao. Komoro natao de amizay anao tsy antaniny an'izany. Taloha iny le mila hébergement iny ka tsy mila. Ataovy ny passeport zany. De natomboko tamin'ny toe-tsaina le izy de maranako azy ny toe-tsaina koa. Raha tianao ho tonga aminao ny zavatra tsara. Raha anao manomana andeha an-dafy zany de mila zavatra tsara anao. Mila tsara tsodrano anao. Mila énergie positive anao. Aza miady aman'olona. Aza misopatra nen'olona. Aza tia kely. Aza manapotika ny hafa mba hisondrotanao. Satria rava daholo tsy tonga aminao mihitsy ny chance sy rezika io. Fa kopongo hiditra aminao. Kopongo miditra aminao raha anao mikarakara fandehanana kanefa ny aratsipana taonina 1 kalesa anao tsy lasa. Tsy lasa anao na ny zanakao. Zay le izy. Angala anao France. Tsy haiko anao na ho any France na aiza. Fa tsisy ka zay nanamboatra fa zay tsy nila an'izany aloha fa tsy fatako arakaraka an'izay olona teneninao le mila le izy. Hoe ahoana tsy afaka mahazo hébergement nge anao raha tsy misy anine. Raha tsy misy passeport, ina zany ny apetraka ao amin'le passeportnao raha mahazo hébergement. Raha tsisy passeport anao akan'le hébergement. Anyway, ok, fa zay. Eny de hoe na tsisy passeport de tadiavo zany le solution e. Hoe ahoana ny azahoanao passeport? Ahoana ny azahoanao passeport? Za tsy mahay.
Za tsy mahay zay fomba azahoanao passeport fa za manoro fotsiny hoe zany le izy. De raha hiteny ndray zany anao hoe za mbola tsisy diplôme, mianara zany. Raha mbola hiteny hoe za tsy mbola mahay anglais, mianara za tsisy zavatra facile aloha e. Oka de lazaiko. Tsisy zavatra facile zany. Fa sarotra. Zavatra facile indrindra de matory. Matory ambofandrina. Zay ny mora indrindra. Matory. Nefa ny fiantraikany iny koa malemy anao avy eo mitsangana eo. Ok, fa ndeha vavaka zay fa inona moa ato zao zao le entana. Ato ny sakafonay satria zay tsy le reto le sakafo entina any am-piangonana nareo mipetrapetraka reo. Style gasy nasiana ino manaran'izy ty? Nasiana lamba latabatra. Natao eto satria zay tsisy tomobile ny traiteur fa de zao le izy fa andefa sao de bedin'ny Jesosy eto za. Taraiky eto nanafana tomobile manko fa somary ohatrany nangatsetseka le andro. De tsy maintsy nafanaina ny tomobile fa karakaraina ny tongotra fa sao de anahirana eo. De à la prochaine indray de manaraka miresaka le rehefa malalaka za miteny ndray hoe nanahoana nahatonga anao ministra fa de mirary soa anareo jiaby indrindra anareo tanora zandry sy indrindra ny zanaka zany azakivy misikina tsara mihitsy mentalité amboary fa tsika tsy nateraka ohatran'izany zany gasy zany olona azo iarahana miaina zany, manana ny maha izy azy, manana ny lanjany zany tsika fa hajain'olona profon'izany ohatr' zao ny andraisan'olona ty. Tanareo sainam-pirenena zany hoe hajain'olona anao ananganan'olona saina zany, lahatra eo ny sainany gasy sy ny bekitana. Hajain'olona zany anao de anao tsy handraraka amby tsy handraraka amby andoha zany anao. De manana maizy azy tsika, vitanareo zany. Vitanareo manao ezaka kely fotsiny nareo de vitanareo zany. Zay zany le izy fa de mirary soa daholo e, tsy mila kivy.